fiainana eto Madagasikara manao viverinainy ireo malagasy mandositra fahantrana. Madagasikara sy ny SADC efatra faingo 470 amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny firenena 400 mpikambana. Fiarahamonina malagasy no vokatry ny arirana sy ny fahantrana. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray eto anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny ara-diplomasia ny Madagasikara sy ny SADC no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Laharana fahatelo avy ety Afrika Madagasikara raha ny arikarena isam-batan'olona no resaina araka ny tatitra ara-toekarena navoaka ny tranokalany tradiny ekonomika ho an'ny volana Desambra 2024 momba ny arikarena isam-batan'olona na ny PIB par habitant ho an'ireo firenena 50 aty Afrika. $10,700 ny any malagasy iray, izany hoe iray dolara mahery kely ho an'ny olona isanandro. Ndoarantsika ny antsipriany izay. Mazava ity tatitra ity, laharana fa 770 amin'ireo firenena afrikanina misa 50 manaraka ny Republika Centrafricaine sy Burundi Madagasikara. Raha ny tarehy marika dia $10,700 amerikanina monja no arikarena isam-batan'olona isan-taona. Raha $9,700 sy $9,000 kosa ny any Seychellois izay mitana ny lohany amin'ny tablao. Atraty Afrika izany dia mitana ny rambony Madagasikara. Raha tarehy marika momba ny toekarena no resaina. Any amin'ny laharana fa 220 avy any ambony kosa no misy any Komoro izay manana arikarena isambazana na PIB $7,500 Komoro ilay firenena lokalokain'ny mpitondra ankehitriny fa ampindramin'ny Madagasikara vola rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ireo. Fitoana aty aoriana ndraisan'ny fitantanana nefa mitazona ny laharana fahatelo farany aty Afrika Madagasikara. Antony maro no mahatonga izany raha ny angom-baovao. Voalohany amin'izany ny fahampitehany sehatry ny famokarana. Mahantra loatra ny indostria sy ny fambolena izay tokony ho vatifehizoro ny toekarena. Tsy ampy fitaovana, tsy misy fanohanana arabola ary anjadiny delestage sy ny tsy fahampiny ny fotodrafitrasa. Ny faharody any kolokolo sy ny tsy fahombiazam-pitantanana. Tsy mankany amin'ny sehatra masoan'ny vahoaka ireo vola miditra. Ankoatrio, lany amin'ny aitraitra ny ampahany betsaka amin'ny arikarena. Anjakany fanamparam-pahefana sy ny kolokolo ny fitantanam-bola. Ny fahatelo dia tsy mazava ny politika ara-toekarena. Tsy ampy ny vina lavitrezaka, indrindra amin'ny fanokafana sehatra mampidi-bola toy ny fizahan-tany, ny angovo ary ny fandraharana madinika. Ny fahaefatra dia ny fitotongana ny toetra ara-sosialy. Miaina anaty fahantrana lalina ny ankamaroan'ny mponina ka manampitrotraka ny tsy fanjari-tsakafo, ny tsy fahafahana miditra an-tsekoly ary ny tsy fahafahana mitsabo-tena. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao noho izany hoe aiza ho aiza amin'ny tena fampandrosoana isika manoloana ireo firenena afrikanina hafa. Antenaina ve ilay fandrosoana raha ty amin'ny taona 2024 fito taona teo amin'ny fitantanana dia rambony isika aty Afrika. Firenena afrikanina roa no resin'i Madagasikara. Manginy fotsiny ny resaka demokrasia kanefa firenena ny safidy izany i Madagasikara. Azo atao tsara ny manova ny tantara raha misy ny fahavononana sy ny finiavana politika ho fanavaozana ny fitantanana ka isafidy ny fandaharana samfantoka amin'ny fananganana arena ifotony sy ho an'ny daolobe. Saingy antenaina ve izany amin'izao endrim-pitondrana feno kolokolo sy ampimamba izao? Fa eo amin'ny vaovao makasika ny raram-pirenena kosa indray dia ao anatin'ny vanim-potoana ny tadiny very sy ny fananganana firenena vaovao ho an'ny malagasy isika izao hoy ny ray aman-dreny gasy tompony tany androany. Fotoana mety izao indrindra anavotana ny firenena sy ietsehany vahoaka malagasy tompo tany razana anavotana ny firenena izay mbola eo ambanin'ny vahony ny mpanjana tany. Ijoro ny ray aman-dreny antsoroka ny adidy amerina indray ny fiandranam-pirenena sy androdana ny fanjakana tiany amin'ny malagasy. Tato vaovao ny ando miaratina eo amin'ny saritsin-dratsary ny Mathieu Princy. Ampilazana fa tsy manana ny fahaleovantena am-pirenena i Madagasikara, ny fanizingizina ny lehibeana androm-panjakana iray fa tsy any malagasy i Madagasikara sy ny filazana fa tsy misy ilana ny fomba malagasy intsony ho nambarany fivondrona ny ray aman-dreny gasy tompony tany Androany. 7 taona katroko androany ny nandrodanana ny fanjakana ka nanjanahana ny firenena.
fotoana mety ihany koa ny androany anomboana ny famerenana amin'ny laoniny ny fanjakana ho an'ny malagasy tompony tany hoy ny fanamafisana mitaky fahavonona ny malagasy rehetra izany no isika mbola anaty ny vanim-potoana mitadiny very miverina mitadiny very indray isika kehitriny mitady ny fahafahana ny rariny ny fahamarinana sy ny fahitsiny mihitsiny ho fiarovana ny vahoaka ny tany sy ny aren'ny tany sy voaroba ripaky ny tsy kombakomba mpanjanana voazanaky ny mpanjanaka voazanaka mpandravarava sy mpamotika firenena ary ihany koa ny ampodiana tanindrazana ireno sy malagasy dimy iverina amin'ny tompotany tsy zao velively ilay madagasikara any malagasy tsy voahaja ary voasiosy ny fiandrianam-pirenena ankehitriny hoy ny iray aman-dreny tsy mahagaga raha tsy toteny sy tsy misy ady antsony ny malagasy tsy vita ny fitsitokotokoana intsony zava-misy fa mila ny malagasy rehetra hiady sy andray an-tanana ny firenena anangana rafi-panjakana ho afaka amin'izao endrika misy any madagasikara izao ho izy ireo aleo tena hoe raisy malagasy atanana ny fireneny ny malagasy rehetra manerana madagasikara misy no mitantana ny firenena manao rafitra mpanjakana vaovao manangana firenena vaovao mihitsy zany manangana endrika vaovao ho an'ny madagasikara ka ity larana ity ihany ny larana afahantsika manao an'izay fa raha hitsitokotoko etsy seroa sarotra be manao azy fa hoe andao tsika vahoaka malagasy hiara entana an'izay anavitra ny madagasikara ho afaka amin'izao toerana zao satria tsy fiainan'ny malagasy zao ary tsy zao velively zany madagasikara zao tsy fiainana mendrika atsika zao ary na fiandrana pirenentsika tsy misy dika antsony zany mahatonga firenena rehefa mitenitsika tsy asian'olona ajany ny herin'ny maizina no mifeny fanjakana disy fahavaliny tolona hatramin'izay saingy mibaribary kosa ankehitriny ny tena fahavali-pirenena ka tokony hampitsangana ny malagasy ho izy ireo tena herimaizina le firenena fa le olona mipetraka eo feheziny le herimaizina de malagasy hatramin'izay tsika mihitsy no mifikitra tsy mety miala am'le izy de mifikitra amitsika ihany keo izy fa am'izao fotoana zao zany efa fantatry zay antony hijoronay am'izay hoe itikatra le tena fahavalo tsy maintsy aripaka de antao an'izay tsika tsy mitovy any hatramin'izay zany hatramin'izay disy fahavalo le herimaizina ao foana fa am'izao izy efa fantatsika ary efa manomboka resy izy porofony aleo tonga de ambarambara porofony mahalefy azy reo fatolona be dabe reo manerana madagasikara sorona nge reny misy antony nge zany ty malagasy azay nefa hitanay amin'ny fanadiadiana fandalinana aragematria zavatra misy eto madagasikara fa miheriverenany malagasy fotsiny fitakiny ireo nosy malagasy ho ny fanamafisana mbola frantsay no mibaiko fa tsy hita sorotra mazava ny malagasy tena tompony tany morantsika amin'ny maka amin'io fa no tsy fananatsika hasiny tsy fananatsika fototra mbola frantsay no mibaiko de sarotra be zay iresaka izy pasy ianao de izy samy izy any ve ifampiresaka an'izany fa izy malagasy tena tompony tany tsy miditra ao anatin'io dikan'izay reny le atao hoe mbola fameriverena tsy maninona misy milaza an'izany fameriverena malagasy io resaka io avoty aloha madagasikara andao alaitsika ny tanitsika fa azotsika io na fomba hoana satria efa mipetraka amin'ny toerany malagasy atsika hoe io madagasikara io le tena izy endritra ihany koa ny ray aman-dreny ny laza androany fa tsy tombotsoa ny vahoaka malagasy io sady akio fa bizina fotsiny any tsy manakana ny farantanterahany zany anefa ny ray aman-dreny fa mitarika ny sain'ireo vahiny ho avy eto andinika sy jery ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena atokavany sadeka eto aleo izy hiditra hita fa androany ty zavatra ty no mivoaka tsara zay azy aleo izy ho avy aza sakanana aleo izy hiditra ahita hoe inona ny zavatra misy eto madagasikara fa miangatahana amin'ny fotsiny andinika tsara hoe manahoana ty zavatra ataotsika ity manoloana le zavatra natao androany anjara ny mandinika sy metrretra satria firenena izy raha ohatra ka manaja ny asy-pirenena malagasy izy manaja ny vahoaka malagasy de tokony andinika tsara ny zavatra tokony ataony manoloana ny androany raha ny sadeko tompoko rehefa tonga eto aza mieritreritra ianao fa ho atsika le izy ho amin'ny malagasy fa business io fa tsy tombotso ho an'ny firenena malagasy ho amin'ny vahoaka malagasy teraka n'ireo govotra lasa teo ny rafitra hifondrona ny ray aman-dreny pirenena gasy tompony tany manana tanjona telogoavana izy ireo ka voalohany amin'izany ny fiantsoroana miady amin'ny fanavota amin'ny pirenena amin'ny renana ny madagasikara amin'ny laoniny faharoa ny fametrahana ny asym-piandriana pirenena amin'ny fototra ny angany ary fahatelo ny fandrotanana ny fanjakana eo ambany vahony mpanjanaka efa misy ny drafitra sy paikady entin'izy ireo amin'ny alalan'ny fametrahana rafitra ny fotony manerana ny madagasikara
mbola eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay atrany dia mipatitaka izay raha atao bangy tokana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny mpandinika fiarahamonina iray androany. Tsy misy mandeha amin'ny laony ny fiainam-pirenena, tsy mitombona ihany koa ny drafitra entina mitondra ary lasa fiarahamonina mionona noho ny arerahana sy ny fantrana no misy eto Madagasikara. Antomiaratinina sy Mathieu Prince atrany no mitondra ny antsiprian'izay. Tsy mandeha amin'ny laony ny fiainam-pirenena ankehitriny, manjaka ny kolontsaina sy zotra politika mifangaro amin'ny fanapahan-kevitra miaro tombontsoa sy afetsena indrindra amin'ny tsy fampinatrakefa. Tsy misy ihany koa ny fifandimbiasan'ny mpahefana ara-demokratika ka mitarika fahantrana lalina eto amin'ny firenena. Zotra politika tokony arahana no indraindray mety misy hoe fanapahan-kevitra na hoe zavatra lasa mifangaro tombontsoa, mifangaro fetsifetsena ary mifangaro tsy fampinatrakefa. Ny système na le drafitra mipetraka eo no olana ny tsy continuité teo amin'ny gouvernance sy ny fitondrana ny fampitohy sy ny resaka ara-politika izay be lehibe loatra eto amintsika tsy takona fenina zany ny resaka corruption, tsy fatombana fanapahan-kevitra sy ny mandrosimemitra amina zavatra be dia be ary ny fahantrana dia tsy mandeha amin'izay laoniny aloha le fiainam-pirenena sy hevitro zay asosorana reto hoe mpanohitra na asosorana reto hoe manohitra sy ny fandrosoana sisisy anareo zany. Tsy takona fenina ny fietsika sy ny mpitondra maneho ny tsy fisiana sy tsy fahaiza miara-miasa mampandringa ny fanapahan-kevitra raisiny zany lasa mifanilika andraikitra samy tsy te ho tomponantoka ny rehetra. Ny olona manana andraikitra na aiza izy na aiza minina qualification rehefa tsy ao ny traikefa sy fahaizana mifandraika tsy mety io. Ino zava-mitranga amin'ny resaka sécurité, ino zava-mitranga amin'ny resaka ara-toe-karena, ino zava-mitranga amin'ity resaka boina 777 ty. Samy manana andraikitra tandrifiny le olona fa ny fahaizana miara-miasa hitantsika fa mandringa zay. Samy mandray an'izay zavatra teneniko zay tena anisan'ny olana. Samy manana ny tandrifiny fa misy fotoana ireo tandrify rehetra ireo tokony hiaraka, tsy mahay miaraka ireo dia samy makamaka ny lamba ho anazy, samy mifampidoika, samy mifanilika andraikitra sy miala zigla izy le fiteny. Sarotra be ny ao anatina entité be anankiray zany tena ianona aloha tsy tokony andraikitra amin'io e zany nanan'io fa na izy manala na mandetika amin'ny andraikitra samihafa. Rehefa miresaka hoe Madagasikara misy mpitondra, Madagasikara misy société civile, Madagasikara misy toe-karena privé sy publika, Madagasikara misy vahoaka. Mitarika ny fiarahamonina malagasy ho lasa miona ny zava-misy vokatry ny arerahana sy ny fantrana. Miambany ilentan'ny fiarahamonina no ny fikatona ny fanabeazana ankapobeny amin'ny malagasy ho ny fanazavana. Amin'izao nge ny vahoaka hoe none ianao zao rehefa miresaka zany na ety andrendrovohitra indrindrindrindra dia ny zavatra tenen'ny olona dia hoe tsy hitondra vary anaty filianay zany nefa dia anisan'ny fikatonana amin'ny fanabeazana sy ny kolotsaina ankapobeny. Ilona ny zavatra tsy ampy fiarahamonina malagasy culture générale, fianarana sekoly, fanabeazana, famakiana boky, fijerena télé sy ny firesadresana amin'ny olona mety manam-pahaizana sy ny sisa, fivelarana amina kolotsaina samihafa tsy miainga amina zavatra zay tianao fa zavatra zay tsapanao fa tokony ilainao ny tsy fahampiny zany miamaha ambany ny lentan'ny fiarahamonina malagasy. Misy ny vahaolana tokony apetraka sy raisiny manoloana ny zava-misy fa tsy vitany mifampamitany fahoriana isan'andro ny fanamafisana. Tokony fantoka betsaka any amin'ny fampianarana sy fanabeazana ny rehetra saingy lasa variana amin'ny endrika ivelany isika fa tsy tafiditra na fifampitaizana intsony. Hoy hoe ny tokony tsy mahaleo ny efa ary rehefa ohatra mahita vahaolana ao aorianany voina sy ny olana tsika tsy zany ny zavatra tadiavina. Ny atao hoe mandroso dia olombelona tsy mifanontany fahoriana isan'andro. Ny zavatra tokony atao zany zao dia hoe ho amafisina ve ny fampianarana, ho apetraka mazava tsara ve ny drafitra hitondrana ny sekoly, zany hoe variana amin'ny forme na ny endriny fa tsy mety tafiditra lalina any amin'ny fifampitaizana. Fianarana jereo tsara ambany nge Madagasikara zany amin'ny resaka niveauna éducation sy culture mbany 200 le pikaroka ny malagasy mba mandeha université kely zany nefa voizina ankehitriny fa hoe tsy voatery mianatra dia lasa mpanan-karena ataovy.
fa atramin'ny dilany Madagasikara mpikambana feno ao amin'ny SADC nanomboka ny taona 2024 dia mbola voafetra ny fanakalozana ara-barotra ataontsika amin'ireo firenena 12 mpikambanao. Raha ny tarehimarika farany no jerena dia 4.4 isanjato n'ireo varotra ivelan'ny Madagasikara ihany no miompana amin'ny SADC. Ireo firenena toa ny Afrika Atsimo sy Maurice no tena mpiara-miombolantoka amin'ny Madagasikara, saingy mbola ambany lavitra izany raha ampitahaina amin'ny tombotsoa ara-barotra azon'ireo firenena hafa ao amin'ny SADC. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sarsy ndratsariny Andry Rakotomalala. Vitsy dia vitsy ny vokatra avy eto Madagasikara amidy any amin'ireo firenena 12 mpikambana eo anivon'ny SADC, manodidina ny 4.4 isanjato ny vokatra malagasy alefa any amin'ireo firenena mpikambana, ary raha ny fanafarana entana avy amin'izy ireo ihany koa no jerena dia manodidina ny 4 isanjato ihany. Anisan'ny firenena lehibe miara-miasa ara-barotra amin'ny Madagasikara ao anatin'ny SADC i Afrika Atsimo sy Maurice, izay mandray ampahany betsaka amin'ny vokatra ondrana avy amin'ny Madagasikara. Izany hoe firenena roa amin'ireo firenena 12 mivondrona ao no tena manao ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny firenentsika. Arak'izany dia tsy mivelatra ho an'ny Madagasikara ny sehatra ara-barotra eo anivony ity vondrona ity. Maro ireo antony mahatonga izany raha ny fanadihadiana. Eo ny resaka fitantanana tsy mahomby, tsy ampy sady tsy mazava ny politika ara-toekarena sy industrialy apetraka mba hanamafisana ny famokarana sy ny andrisihana ny fifaninanana eo amin'ny tsena. Mikasika ny varotra aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika indray dia mijanona ho mpanjifa sy mpifanila-tsena madinika fotsiny ihany Madagasikara. Mampiseho mazava fa tara sy tsy ampy ny ezaka ataon'ny gouvernemanta raha ny hetsika natao teto Antananarivo dia ny salon industrie eo anivon'ny SADC. Na dia miezaka aza ny syndikan'ireo industrie eto Madagasikara amin'ny fampafantarana ireo industrie eto an-toerana dia tsy afa-mameno ny banga ateraky ny tsy fambiazam-pitantanana, ny tsy fampiny ny famatsimbola sy ny fotodrafitrasany SIM. Ankoatra izany, tsy mahavita miaro tsara ny tombotsoan'ny firenena manoloana ireo fifanarahana iraisam-pirenena ny gouvernemanta ka manakana ny fandrosoana ara-toekarena sy ny fampidirana antsika ara-toekarena eo anivon'ny faritra SADC. Noho izany, mitaky fanavoazana ny politika ara-toekarena sy ara-industrie eto Madagasikara. Mety ho vahaolana lehibe ny SADC raha toka miasa tsara ny fitantanana, mipetraka ny mangarahara sy ny fahombiazana. Mila fitondrana panjakana matanjaka sy mahomby ny malagasy ahafahana mandresy ireo sakana. Raha tsy izany dia hijanona ho lavitry ny fandrosoana ka ampiemitra ny firenena ny toe-draharaha ankehitriny. Ny taona 2024 nandritra ny fitondrana ara-valomanana no natafiditra any Madagasikara ho mpikambana teo anivon'ny vondrona SADC. Efa ireo firenena roa ireo no mpiara-miasa ara-barotra tamin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana raha ny tahiri-kevitra hatrany. 5 isanjato tamin'ny fitambarany fanondranana sy ny fanafarana entana kosa no natao tamin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny SADC. Efa nisy ihany koa ny ezaka tamin'ny fanatsarana ireo fanamby amin'ny fanarahana fepetra ara-teknika, fanamarinana taratasy ara-barotra ary fitakina manokana momba ny fototsy ny entana na ny rule of origin mba ahafahana mivelatra ara-barotra tamin'ireo firenena hafa, saingy tonga ny fanonganam-panjakana. Aty amin'ny taona 2024 mbola ireo firenena roa ireo ihany no miara-miasa amin'ny Madagasikara. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia fironana mankany amin'ny fanamafisana ny sehatra ny varotra, ny fampiasam-bola ary ny fandriam-pahalemana no tanjona iarahany ireo firenena 12 mpikambana ao anatin'ny SADC izay ahitana mponina hatrany amin'ny 70 sy 300 tapitrisa. Nanamafy ny antemeran'ny varotra eto amintsika fa ilaina ny fanarenana ny sehatry ny industrie sy ny fanondranana asa ary ny tolotra ho an'ny tsena eo anivon'ny SADC. Narcisse Karazafy sy Tahirinena no mitondra ny antsiprian'izay. Tanjon'ny SADC ny fanamafisana ny firaisan-kina ara-toekarena amin'ny alalan'ny fivezivezin'ny entana, ny tolotra sy ny tinady, ny fampianana ny fahantrana, ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka ary ny fanohanana ireo olona marefo ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fampiraisana ara-pitsinjaram-pahefana tsy misy sakatsakana aty atsimon'ny Afrika. Anisan'ny tanjona ihany koa ny fananganana fandriam-pahalemana sy filaminana ary ny fanamafisana ireo soatoavana demokratika. Firenena 12 no mandrafitra ny SADC na ny fikambanan'ny fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika, ahitana mponina miisa 70 sy 300 tapitrisa sy ari-karena faobe mihoatra ny 700 miliara dolara tamin'ny taona 2024 samy ahitana faritra misy arena voajanahary
tany azo volena avokoa ireo firenena ireo ary samy manana ny fifandraisany amin'ny vondrona hafa toa ny Komeza sy ny Zlegafa izay manamora ny fifanakalozana ara-barotra. Ny 17 sy 18 Aogositra 2024 tamin'ny fotoam-pitondrana Ravalomanana no nahatafiditra ny Madagasikara ho mpikambana teo anivon'ny SADC ary nandritra ny fivoriana 5 nataon'ny SADC tany Gaborone na Botswana no nandraisana ny Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy. Tamin'izay fotoan'izay nanolo tena anatanteraka ny fandaharana asa rehetra momba ny fampiraisana ara-toekarena sy ara-piaramonina ao amin'ny SADC indrindra fa amin'ny fanokafana ny tsena ho fanamorana ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena mpikambana i Madagasikara. Anisan'ireo loha-hevitra ho resahana ao anatin'ny fihaonana tampony SADC izay atao eto Madagasikara ny 17 sy ny 18 ny volana Aogositra ho avy izao ny momba ny industria ny varotra ary ny fampiasam-bola ary mihodina manodidina ireo hatrany ny loha-hevitra rehetra misy firenena mandray ny fihaonana tampony efa manana paikady ahafahana manondrana sy miditra ao anatin'ny Zlegafa mba hanarenana ny sehatra ny fifanakalozana ara-barotra isika ho ny filohan'ny antenimera ny varotra sy ny industria ahafahana mamokatra manodidina ny 500 ny arikarena faobe ary mampifandray sokajy maro toy ny fifandraisan-davitra ny tolotra ara-bola fitanterana ny fizahantany ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny asa matianina ireo sehatra ireo. Misy efa mandeha le efa misy asa mandeha amin'ny resaka paikady efa misy asa efa eritaona zay efa misy efa mikondo amin'le paikady afahantsika miditra anatin'ny paikady afahantsika manondrana ary ny paikady afahantsika miditra anatin'ny sehatra Zlegafa moa zany en général tsy SADC en particulier io ma tsy tena mila paikady mihitsy satria mila fantatsika hoe inona avy ireo sehatra ananantsika potentiel dia ireo amafisana dia ireo anetsika miady fa inona koa sehatra mila rovana satria zareo tsy maintsy hitady ny firenena any ivelany tsy maintsy hitady lalana ao koa andeha atsika akasehatra akatsena aty amintsika dia tsy maintsy fantatsika izy le arovana aty amintsika na sehatra na bien io na service tsy maintsy arovantsika misy partie tsy maintsy arovantsika fa efa mandeha le AC ary ataoko fa atotaka ny voka zay paikady zay dia afahantsika ilayntsika mihitsy le izy satria zay no afahantsika manaraka hoe zao reto sehatra reto divana dia oentina entsika miady zany afety io mantsy hoe rehefa manao ohatran'izao tsy maintsy misy ny défense commerciale misy koa ny offensive commerciale dia ireo zavatra ireo no entsika miady anatin'ny sehatra ny SADC ary eo ny anisan'ny mahatonga ny antemera varotra sy industrie mijanona na sehatra vitsivitsy satria tsy araka tsy ho vita daholo izy rehetrarehetra fa misy sehatra vitsivitsy no entinay anao an'izay tenenay zay io ahafahana matosa. No tanterahana teto amin'ny foibe ny antenimera ny varotra sy ny industria androany ny fiaonam-be momba ny fanondranana asa sy tolotra ho an'ireo firenena mikambana ao amin'ny SADC ny angy avy amin'ny fanamby sy ny mety ho arena azo tsoahana amin'ny sehatry ny industria izay tena mitotonga ny eto Madagasikara ny dinika natao. Fa miatrika tsy fahampina fahasahiranana ary olana maro lafy ny malagasy amin'izao fotoana izao vokany maro no miezaka mitady lalana hiala eto an-tanindrazana tsy mifidy sokady fa na manam-pahaizana na olon-tsotra na tanora na zokiolona dia samy miezaka mitady izay tsaratsara kokoa. Tsy manana drafitra mazava anatsarana ny fiainan'ny mponina raha teo ny fanjakana ka mitomboisa ireo mitsoponenana na dia amin'ny fomba tsy ara-dalàna aza. Vahaolana maharitra amin'izany hoy ny faneho-kevitra ny famoronana asa ara-dalàna sy maharitra eto an-toerana ho an'ny tanora. Narisisy karazafy sy tahiriniana atrandry no mitondra ny antsipriana izay. Amroapolo ny ondrana antsokosoko ho an'ny Mayotte no rendrika an-dranomasina ny volana septambra 2024 tratran'ireo zandary tao Nosy sy Ambanja ireo malagasy miisa 13 ka ankiziny roa ny kiasa iondrana antsokosoko ho an'ny Mayotte ny rojona 2024 malagasy 10 ny kiasa hiditra antsokosoko tany Mayotte no tratrany polisy zandary santionany amin'ireo fitsoahany malagasy an-tandrazana ireo manginy fotsiny ireo manam-pahaizana toy ny mpitsabo ny injiniera ny mpampianatra izay lasa mitsoka
tany Madagasikara amalona ny zava-misy eto amin'ny firenena, tsy fahampiana, tsy fanananasa, fepetrarakasa tsy manaraka ny fenitra, tsy fandrimpahalemana sy ny maro hafa tsy voatanisa no iainan'ny malagasy isanandro ka mahatonga ireo manana fahafahana ao amin'izany mitsoka mitady ny tsara kokoa. Maro amin'ireo malagasy no mihevitra fa miala eto Madagasikara irery sisa no any vahaolana ivoana amin'ny fiainana. Ny fanjakana rahateo tsy manana drafitra mazava entina mahana ireo olana maharitra ireo. Manao viveriny ainy ireo malagasy mpihodrana ka na tsy manana taratasy mazava sy ara-dalàna aza dia sahy ihany satria izay no hita ny vahaolana azo no avy tsara kokoa. Raha jerena maimaika sy tsotsotra lizy eto Madagasikara aloha dia raha mahita fa tena sahirana ny malagasy tena sahirana ny malagasy tsy dia misy ady hevitra betsaka tokony atao zay fa raha mahita zany tafika andrefa tanàna iny raha mahita ny fahasarana ny malagasy betsaka ny malagasy amin'izao anjara famiaina stratégie de survie sisany betsaka ho an'ny malagasy hoe zay voatsirambiny zay voasaringotry ny tanany akaiky eo sisany no iny ny afahana mivelona fa dia tena sahirana le malagasy ho an'le sasany indray moa zany mieritreritra fa heveriny fa ny velany angamba no misy anina tsaratsara kokoa no eto dia aleony izy mandeha any satria eto Madagasikara raha jerena ny zava-misy eto le asa zany tena tsy misy ny asa na tanàn-dehibe an-tanàn-dehibe zany zara raha misy asa fa any ambanivohitra koa moa dia vao maika tena tsy misy mihitsy ny asa mahazatra ny olona any ambanivohitra moa ambanivohitra azy dia le mamboly sy miompy ny mamboly sy miompy koa nefa amin'izao eo aloha le voka-dratsy ateraky le toetrandro rehefa misy ny orana sy ny ohatran'izay dia afaka miasa ny olona rehefa tsy misy ny orana dia tsy afaka miasa ny olona fa miandro fotsiny. Tsy misy afa-tsy ny famoronana asam-batotra sy maharitra andrisihana ny famokarana ato anatiny no vahaolana isorohana ny fitsompinenana ho ny fanehoan-kevitra rehefa manana asa ara-dalàna manko miaina anaty filaminana sy fandrimpahalemana dia ho tamana sy tsy te hiala eto amin'ny taniny ireo tanora ireo. Raha hanatsara ny fari-piainan'ny malagasy sy fari-piainam-ponina dia ny famoronana asa aloha voalohany tsy adika eto iny be dehibe ny mpikaroka be dehibe ny manam-pahaizana be dehibe ny manan-tsaina manamafy an'izay ny famoronana asa zany zava-dehibe eo amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Le famoronana asa eto Madagasikara ohatrany tsy dia hita loatra hoe mahatraiza ny fampirosi misy zany ny rafitra misy ny fitsipika fa mamaritra an'izay famoronana asa zay fa le olona ampiasa vola mihitsy na hoe ohatrany malaina aloha satria be dehibe ny anton'izay satria eo ohatra ny resaka atao hoe fifampifehezana nandray ohatrany tsy dia mazava loatra amin'ny mpampiasa vola le fomba hifampifehezana ka lasa misalasala le olona ampiasa vola be dehibe ny vola mipetraka fotsiny any anaty kitapo sy anaty poketra ny olona fa mahalaina le olona ny ampiasa n'le vola satria ohatrany tsy dia azo antoka loatra angamba ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Avaotsiela ny herinandro lasa teo malagasy miisa 3.0 no sakehiondrana antsokosoko ho an'ny Mayotte no sarony zandary tao ambanimbany Ambanja avy amin'ny fatra samihafa toa ny Antsiranana, Ambilobe, Ambanja, Bealanana ary Daraina izy ireo ka nitombo tao amin'anatin'ny trano iray ary niandry ny fotoana andehanana no tratra ny mpitandro ny filaminana. Ankoatra ny loza an-dranomasina miandry azy ireo ihany koa ireo mpitandro ny filaminana any amin'izay firenena heveriny alokalofana satria olona miondrana tsy ara-dalàna. Arak'izany maika ny vahaolana satria na maty an-dranomasina ireo mpiray tandrazana na ho voasambotra ka higadra fahatany an-tanin'olona na eto an-tandrazana ary tsy aharaka ny filana ireo olona manam-pahaizana eto an-tandrazana satria lasa avokoa ny akamarony. Tontolo ny fambolena sy ny fiompinana eto Madagasikara kosa indray manamafy ny mazava-dehibe ny fampiroboroboana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo tantsaha any ambanivohitra sy ny fametrahana rafitra manome vaovao momba ny ara-barotra mivantana ho azy ireo ny filohana anangana ny Fier Madao any Androany miainga avy amin'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny fijerena laharam-pahamehana ho an'ny tantsaha malagasy hoy ny fanamafisana ny amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena sy ny famokarana miainga ifotony ny antsipriany izay tantsa avokoa no mandrafitra ny 20 isanjato ny mponina eto Madagasikara midika izany
fa malagasy telo amin'ny efatra eo no miankina amin'ny fambolena, ny fiompiana na ny jony ny fivelomany. Mantra sy marefo ara-toekarena nefa ny tantsaha noho ny tsy fampiny fotodrafitrasa, ny tsy fahafahana velatra ary ny fiankinana amin'ny toetrandro. Sasatry ny mamokatra ny tantsaha kanefa tsy misy lalam-barotra ho azy ireo. Hoy ny filoha mananangana ny tsenabe iraisam-pirenena ho an'ny tantsaha-pamokatra eto Madagasikara na ny Fiarmada, ka antony iompana ny loha-hevitra mandritra ny fampionana ireo tantsaha amin'ny lalan'ny hetsika iombonany, miantsony amin'ny tokony ametrahana isaky ny tsenan'ny komuna ny lalam-barotra anatiny sy ivelany, ampivelarana ny famokarana eny ambanivohitra. Zany hoe nampahafantarina ny mpamokatra rehetra zany hoe aria no toy izao ny vidin'ny vokatra toy izao, satria amin'izay dia mba afaka misafidy izy, mba misokatra ny sainy, mba mivelatra hoe alohandray mba hamokatra nyity satria ty zany ay tsara vidy, sahala amin'izany zao hoe atao mihitsy zany zay sy ny fifanakalozana atao anatiny aloha eo amin'ny samy tantsaha. Ary amin'izany zany nisy nanapa-kevitra mihitsy hoe tsy mampiasa volontsika fa tonga dia entana fotsiny ny fanakalozana, manao troc mihitsy zany satria le vola tsisy manam-bola. Dia aleo tsika samy malagasy ny fanakalo entana fotsiny amin'izao satria ianareo mila voatabia nefa zay mila letchi, dia aleo dia fanakalo letchi sy voatabia tsika fa ohatrohatran'izay zany miainga avy amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny fijerena ny lahara-pahamehana ho an'ny tantsaha malagasy. Hoy ny fanamafisana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana miainga eny fotony sy ny toekarena. Hoy ny fanazavana no marina izy ireo manokana ny mazava-dehibe ny fanamafisana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, indrindra ho an'ireo tantsaha any ambanivohitra sy ny fametrahana rafitra manome vaovao ara-barotra mivantana ho an'ireo tantsaha. Izy nge ho angatahana io zany hoe ny gouvernement ray manontolo no angatahana hoe mba averina le olo d'information tamin'ny première république reny mba information commerciale no prioritaire atao amin'ireny toerany reny, ary koa mba atsona koa ny ministère amin'ny fampianarana mba hampianatra ny tsy manamaky teny sy manoratra, mba hay hamaky teny izy hainy amin'ny olo d'information afantatra n'le information commerciale, satria maro be loatra le tsy mamaky teny sy manoratra nefa izy miasa sy mamokatra ho sakafotsika rehetra tia tanàn-dehibe aty nefa izy tsy mamaky teny sy manoratra dia tanjona mandritry ny fanatanterana ny Fiarmada na ny tsenabe iraisam-pirenena ho an'ny tantsaha-pamokatra eto Madagasikara, ny fampiroboroboana ny famokarana eny ifotony sy ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ny samy tantsaha sy ny mpanjifa. Tantsaha 500 manerana ny nosy no mandray anjara amin'ny tiandia ny fahinana amby roapolo ity. Fa very tanteraka ny loharanimbola lehibe ho an'ny komuna taorin'ny fanabakon'ny fanjakana fohibe hitantana ny etratrano sy ny etratany izay miantraika mivantana amin'ny kitapom-bolan'ny komuna. Na dia ny ena zany ny vola miditra ho an'ny komuna dia nampiditra polisy communicipale miisa 12 ny eo anivo ny komuna Antanjombato anatevin-darana ireo efa amperinasa rano ny fanazavana. Ankoatr'izay dia anampy ihany koa amin'ny fandaminana ny tsena, ny fandriam-pahalemana ary ny fanaraha-maso ny fahadiovana. 20% ireo mpiasa eo anivo ny komuna Tanjombato amin'izao fotoana izao. Ny antsipriana izay. Misy fiantraikany lehibe ao anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna ny fibodoan'ny fanjakana fohibe ny etratrano. Io etio manko no ahafahan'ny komuna manantanteraka ireo tetikasa ifotony sy ahafahany mandony karaman'ireo mpiasa ny komuna. Ahina iena ny fahafahan'ny komuna manantanteraka ireo adidy sy andraikitra toy ny fanadiovana, ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana ireo tsena, ny fanomezana fitaovana ho an'ny sekoly sy ny maro hafa noho ny fahabangana eo amin'ny kitapom-bola. Na dia eo aza izany olana arabolo zany dia manohy mitady vahaolana sy mandray andraikitra ny komuna Tanjombato amin'ny fanatsarana ny rafitra sy ny tolotra fototra. Omaly no tolorana fanamina vaovao ireo polisy komunaly vaovao miisa 12 izany hoe lasa 20 ireo polisy komunaly ny komuna Tanjombato amin'izao fotoana, anampy amin'ny fampandrina fahalemana, ny fandaminana ny tsena, ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa ary ihany koa ny fanaraha-maso ny fanadiovana eny fotony ireo polisy komunaly ireo. Ka dia nitanterahana maly ny fanomezana ny fampitaovana nisy ireo zay mba ahafana manatanteraka ny asany. Vitsy dia vitsy tokoa raha ny teo aloha izay misy 400 ary tena sahirana satria tena nisany mijaly ao anatin'izay fanatanterahana zay satria lasa miasa 7 jours sur 7 izy ireo, ka dia niverinay fa
lahara-pahamehana nanam-piana izan'izy ireo satria olombelona ihany izy ireny a mba manana ihany koa ny zavatra mety hoentiny eo amin'ny fiainana ka dia lasa tsy afaka manoatra fa dia tena hoe tsy maintsy miasa isan'andro dia izay nanatanterahana ny fandraisana vaovao izay misy 20 hoentina manampy an'izy ireo. Tratra 9 ny polisy kominaly raha eto an'ilay commune Tanjombato no resahana izay anisany manantanteraka asa maro dia maro indrindraindrindra ny fandriampahalemana, ny fandaminana ny tsena, ny fijerena ifotony koa ny fotodrafitrasa rehetra izay eny anelakelan-trano, manara-maso ny fahadiovana ary ihany koa izay nametrahana paikady manokana amin'ny resaka fandriampahalemana izay indrindraindrindra amin'ireo toerana mafana izay toeran'izy ireny rehefa amin'ny hariva ao anatin'ny fotoana hodin'ny mpiasa. Lahara-pahamehana ho an'ny komina Tanjombato ny polisy kominaly raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra 20 ireo mpiasa mandrafitra ny komina amin'izao fotoana ary ahitana sokajy maro samihafa. Lafim-baovao hafa tanteraka nisehoana lozam-pifamoivoizana na fatesana olona teto Anosipatrana io maraina io. Lehilahy iray mpitondra bisikileta no lavon'ny fiara izay voalaza fa nandeha mafy sy tsy voafehy. Mitombo atrany ny aiya manoloana ity olana ity. Ndoarantsika ny antsiprian'izay. Nisehoana lozana faty tetsy Anosipatrana io maraina io. Tao aoriany ny fifandonana mahery vaika nahitana lehilahy iray mpitondra bisikileta sy fiara nandeha mafy. Araka ny loharanom-baovao tsy nafeny familiana ilay mpamily tao aoriany fikopahan'ny fiara ka nidona mafy tamin'ilay mpitondra bisikileta. Maty tsitradrano tena toerana ilay niarambona noho ny amafiny dona. Tonga ara-potoana ny zandary sy ny mpamonjy voina izay nikarakara sy nandritra ny fifamoivoizana ary nanokatra ny fanadiadiana. Mitombo hatrany isan'ireo lozam-pifamoivoizana mahafaty eto an-drenivohitra indrindra eo amin'ireo mpampiasa lalana marefo toa ny mpitondra bisikileta sy ny mpandeha an-tongotra. Antony iray lehibe voatonona matetika amin'izany ny tsy fanajana ny lalàna sy ny fandehanana mafy. Manentana ny mpamily sy ny tompona andraikitra ny fiarahamonina mba hampiatra hampamatorana ny fanajana ny lalàna an-dalambe sy hanamafy ny fepetra fiarovana ho fiarovana ny aina. Fa taksi iray no nirehatra teny amin'ny faritra Ankorondrano indy androany maraina na zendana maro sy nampiteraka fisavorovorona tamin'ny mpampiasa lalana ity tranga ity. Ny antsiprian'izay vaovao izay. Nisy tampoka ilay firehetana araka ny loharanom-baovao ary voalaza fa court-circuit tao amin'ny rafitra elektrika ny fiara no niteraka izany. Vao maika nampisahotaka ny rehetra nefa ny fisehoan-javatra satria ny tranga teo akaiky ny toerana fitehirizana entana mora mirehatra. Tsy voasamba no nisy fiara mirehatra tampoka tahaka izao eto an-drenivohitra saingy manome ahihahatra ny fomba fanaraha-maso sy ny fahasimbana mitranga amin'ny fiara maro eto amin'ny tanàna. Raha ny marina, tokony hisy fanavaozana lalina momba fitiliana sy fanamarinana teknika amin'ireo fiara rehetra eny an-dalambe. Tsy azo ekeny intsony ny fisian'ny loza mitranga amin'ny toerana be olona sy be loza tahaka ny tompontsoloka. Maresaka avy any ivelany mbola tsita izay mangirana atreto iafarany ady ao Soudan. Ampangain'ny fanjakana Soudanais ho manohana arabola sy mandefa mercenaire vahiny anatevina ny force de soutien rapide na ny RSF izay miady amin'ny tafika nasionaly ao amin'ny firenena Émirats Arabes Unis araka ny fanambarana nataon'ny ministera ny raharaham-bahiny Soudanais ny farany herinandro lasa teo. Ny antsipriany izay vaovao izay. Malaza ho manana profo mazava i Soudan fa avy any Colombie sy avy amin'ny firenena afrikana mpifanolo-bodorindrina ireo mercenaire tonga any an-toerana. Ankoatr'izany, mitondroan'ny fanjakana Soudanais fa ny firenena Arabo no tompon'antoka amin'ny fanangonana olona amin'ny ady amin'ny alalan'ny fandrafetana sy fanofanana miaramila anarivo manerana ny Afrika. Araka ny fanazavany fitondrana Soudanais, loza mitatao amin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana manerana ny faritra no vokatra izany. Notsahivy ny Khartoum manamboninahitra avy amin'ny fitondrana fa mety hatratrana arivo maro ankehitriny ireo miaramila vahiny voangina. Efa hatramin'ny taona 2024 no nanao tatitra ny fikambanana Amnesty International mahakasika ny fisian'ny fiara mifono vy avy any amin'ny faritry Emirates hita tao amin'ny faritra iadikevitra ao Soudan izay nampitombo ny aya amin'ny fanohanana ara-pitaovana sy ara-stratégie ataony Emirates amin'ny RSF. Esan-danin'izany nandalo tsy misy fepetra ireo fiampanganana rehetra ireo ny ministera ny raharaham-bahiny Arabo.
Nilaza izy ireo fa tsao politika no antony namoana izy amin'ny fanambarana izany ka tanjon'izany ny anodikodinana ny dinika ao amin'ny fandriampahalemana sy ny fialana amin'ny andraikitra tokony ho raisy ny fitondrana Soudanais. Marina fa samy voapanga ho manana eloka be vava na ny tafika nasionaly na ny tafika RSF manoloana izao ady antrano izao. Vokatry ny fifandonana anarivo no namony aindy ary ananitsiny ireo tsy maintsy nandositra sy nafindra toerana izay manasarotra hatrany ny toedrara sosialy sy ny maolona any an-toerana. Fa ramatoa lehibe iray saika namoiny ainy noho ny finanana voan-javatra teratany vahiny iray avy any Frantsa te hiaina fiainana hafa eto Madagasikara. Ireo mpino mivavaka amin'ny volana Sinikintana ireo no tranga hafakely hoentiny saranjaratiana amintsika amin'izao. Saika namoiny ainy noho ny finanana voan-javatra ny zokiolona iray tao Turquie. Nentina aingana tany hôpitaly Sheriff Way roa amby 20 taona avy any Turquie rehefa nanaky besinandro. Ny fitarafana na scanner no nafatarana fa feno zavatra tsy fahita ny vavony sy ny tsinainy. Voanina daty na daty 20, voanina olive 530 ary vato 5 no hita tao. Vokany tsentsina ny tsinainy ka simba ary voatery nanapahana. Nivadika bolongam-bato ireo voanina daty sy olive betsaka no hoaniny hatramin'izay. Naharitra adiny roa ny fandidiana. Nilaza moa ny dokotera mpandidy ilan'ny Stadiovaina fa tsy levin'ny vavon'olombelona ireny karazana zavatra mafy ka mety ahafaty raha tsy voatsabo ara-potoana. So ihany fa tafavoaka velona i Sheriff. Teratany vahiny fotsy fihodirana nanao resevera tamin'ny zotra mampifandray ny renivohitra anampita tafika sy Knapsa Anosy. Teratany frantsay Charles nakaty Antananarivo ny tena niaina amin'ny fiainana hafa. Namidy ny trano fisakafoanana ny tazomina, nanao velomany reny izy dia nangoronentana hoy ny fitantarany. Nanandrana nanao ny asany mpakarano amin'ny bidon tao anatin'ny 12 ora ny tena ampita tafika, nitantitra izany tamin'ny sarety kely. Nihevitra izy hoe mpanao fanatanjahantena dia matanjaka fa ay tsy nahavita firy. Mafy tena mafy ity asa ity hoy izy ka tsy vitany. Mianky andry zalany tenany ary nanontany tena hoe ahoana no nataondreo mpatsaka. Natory tao anaty taxi be indray izy fa amily ny fiara sy anao resevera ny ampitso. Ny fota amin'ny 4 ora sasa maraina dia niasa. Ny sakafo tena amin'ny toerana fisakafoana amin'ny mpamily vary amin'anana sy menakely. Sahirana namily fiara nefa Charles manoloana ny fitohanana sy ny tsy fanajan'ny olona ny lalàna ny fifamoivoizana ka lasa nanao resevera ny antsoantsom-pandeha. Dia gadany amin'ny fiainana malagasy izy ka niaiko hoe tena mahay mandray vahiny tokoa ny malagasy. Tsy nampozy ny zavatra hitany sy ny ainany. Ireo mpino antsoina hoe tahipoyam azo avy amin'ny hoe tahi na fivavahana amin'ny volana sy posam na fivavahana amin'ny kintana amin'ny fiteny malayalam. Nankalaza ny fety be ireo mpino ireo amin'izao fotoana izao ary fatao isan-taona izany. Maneho fihetsika mampatahotra ireo mpino nandritry ny karnaval be nandridina ny tanàna. Tsy ndronina vy maranitra ny lela sy ny vava, asa lanitra amin'ny odi-maso sy ny sisa ny vy maranitra toy ny lelam-pitana. Atao mihitsy izay andrenesana mangiry-firy. Tsy misakafo izy ireo fa mifady sakafo mandritra ny fety. Mitatao zava-masina toy ny rano ny vehivavy. Morigana no fiantsona izy ireo ny andriamanina toy ny volana sy kintana izay nohon'izy ireo fa manafaka ny demony. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisiana nafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.